Resadresaka amintsika ny fanomanana amin'ny aiza hoe zany fanomanana amin'izao fotoan'izao na eo amin'ny ekipa mpianarana malagasy na ny fanomanana ankapobeny ny fandraisantsika an'ity fifananana ity ny filohan'ny fédération Andriamatoa Marcel Rakotomalalo miarabanao tonga soety indray miarabanao mbola dia miarabanao koa nonoa ny fanomanana miny amin'izao fotoan'izao zany dia tena efa ao daholo ny fanomanana antsika rehetrarehetra efa mipetrapetraka tsara ary izy ity moa dia tsy ny fédération malagasy ny ihany no nanomana n'ity zavatra ity zany fa niarahana amin'ny international rugby board satria zareo koa fédération africaine ny rugby ary dia tonga teto mihitsy moa ny solotenan'zareo tamin'ny herinandro ambony teo zany niaraka taminay namolavola ny nametraka farany ny resaka fanomanana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany fanontaniana apetraka ngamba Andriamatoa filoha aiza ho aiza amin'izany za amin'izao fotoana izao raha ohatra hoe idirana lanindalina ny fandaharam-potoana efa misy voafariparitra ve roviana ny délégation no avy ny fandraisana azy ireo efa milamina avokoa ve zany rehetrarehetra zany eo ihany koa ny resaka tapakila sy inona avokoa no hetsika mety ho hita ao akoatra n'ilay lalao etsy Mahamasina ny délégation moa dia amin'ny 26 juin zany no tonga eto toerana daholo na ny mpilalao zany na ny zareo anatin'ny comité exécutif ankara sy ny solotenan'ny ARB ary ny hôtely sy ny fandraisana azy ireo zany dia efa tomovana avokoa zany ny eo amin'ny fandaharam-potoana moa zany dia manomboka amin'ny 28 juin zany ny match ary ny 27 juin ny mpilalao rehetrarehetra no mitsapa kianja eo amin'ny stade Mahamasina ny fidirana moa dia ohatran'ny hatramin'izay ihany manomboka amin'ny 7 ora zany dia efa mivony kianjan'ny Mahamasina ary ny billet dia amin'io vao amidy ny resaka eny amin'ny gradin fa ny tribune kosa zany dia misy réservation zany azo atao meloa zany ka any amin'ny folobian'ny fédération malagasy ny rugby eny Kondrano ny vidanana ny billet ny fandaminana rehetrarehetra moa zany dia efa mipetraka avokoa na eo amin'ny lafiny teknika zany eo amin'ny resaka fandaminana anatiny amin'ny resaka match ary ny fandaminana rehetrarehetra akoatran'izay dia amin'ny fotoana io ihany koa zany dia isy fijerevana baolina ihany koa amin'ny écran géant eny amin'ny kianjan'ny Makia eny amin'ny Doapena fijerevana baolina mondial sady fety foana mitsika zany zay ny tena marina zany hoe ny rugby moa zany amin'ny atoandro ary ny foot amin'ny hariva efa ndresaka kianja zay ihany ianao Andriamatoa filoha aiza vai zany mikasika an'ilay kianjan'ny Mahamasina zay ametrahany teto aloha zany dia tena mbola tsisy valony antsoratra mikasika an'ilay hoe mba tsy asiana fety ny hariva manitsaka ny gazon Mahamasina mbola tsisy valony tena hoe raikitra zany fa minsomana tena ako ny fa efa ampelantan'ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena izany fitarainana sy fiangaviana izany ary minsomana tena fa vekoana hoe zava-dehibe eo antsika ny éliminatoire ny coupe du monde io ary ny zavatra mariana kely dia hoe tsy itsika no manao ny daty io an'io zany fa io zany efa daty efa tamby volana septembre dia efa mipetrapetraka hatrany amin'ny coupe du monde amin'ny 2015 ny daty zany ary zara mbola nangataka tamin'ny fivoriam-bean'ny IRB tany Dublin tamin'ny mois de novembre hoe tsy azo aroso ve na hembitra olena amin'ny 26 juin dia vaty mitsotra ny hoe na atao any aminareo na tsy atao zay zany le izy nefa ny occasion opportunité io zay tsy maintsy ararotana
satria sady toizako le izy fanontaniana miaraka amin'ny satria tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana le matofoloha misy an'le fivorian'ny comité fanatanteraka ny confédération africaine eto amintsika mandritra ny fotoa inona tena mahazava-dehibe ny akoatra ny lalao dia misy ny fivoriana io inona mitombony ho an'ny Madagasikara ao anatin'izay fisian'izay fivoriana izay mazava ho azy fa amin'io zany a no anapahan'ny comité exécutif ny car ny fanomanana zay équipe isy io tena ny Afrika amin'ny coupe du monde zany na ho an'le équipe faharoa zay mbola anao match de barrage ary zany a dia amin'io zany a no anapahan'ny confédération africaine zay ary akoatran'izay moa dia mazava ho azy fa ohatran'ireny sommet africain rehetrarehetra eny zay hoe fivorian'ny comité exécutif zay akoatran'izay hoe fivorian'ny comité exécutif zay ary fandroany zay misy nyity zavatra ty teto Madagasikara zany dia ny exposition ny coupe du monde ny olona rehetrarehetra te Afrika ny ka tena hoe mialina atsika Madagasikara mihitsy hoe na Afrique du Sud ary voindre mandeha misy an'izany tao Afrique du Sud maraparantsika azy ndre matefoloha inona ny afatra na teny ampitainao amin'ny piti sy mpanaraka ny taranja-baolina lavalava amin'izao andro vitsivitsy milohan'ny andraisantsika ny kanina izao ny zava-dehibe aloha dia raha ohatra ka hoe atao eto amintsika zany le lalao dia efa ny 50% ny chance efa ty amintsika dia anjaratsika vahoaka malagasy mamino an'le 50% satria ndreo makidy Madagasikara io zany dia mila fanohanana ara-moraly ara-materiely ara-bola ary intsitiko kely dia hoe resaka ara-bola ndreo joueuratsika reo zany dia tena mila n'ilay atao hoe motivation ary izay motivation zay no tsy ampy amin'ny boakely amin'izao fotoana zao ka dia mbola manetana foana zany hoe mila fanohanany vahoaka malagasy ray manontolo dia efa tsy afaka manohana ara-bola ianao dia afaka mitondra ny anjara-biriky anao amin'ny fomba maro entina anohanana amin'ny makidy Madagasikara. Misy hoe ndre matofoloha ny hetsika manokana tahaka ny hatramin'izay hoe misy ny t-shirt, misy ny saina, misy ny akanjo maro isan-karazany entina sady anohanana ara-bola ny maki zany no ianate hoe mampiseho fa tena mirahina tokoa zany ny petit baolina malagasy ny baolina lavalava sy ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ny rahina tokoa aloha dia hoe mba hitovy daholo zany ny fanamitsika rehetrarehetra zany mandeha mijery baolina eny Mahamasina kanefa rehefa ohatra ka tsy afaka manao izany isika zany dia ny zavatra iangaviana fotsiny hoe na ianao manao akanjo fotsy na ianao manao akanjo maitso na ianao manao akanjo mena zany hoe eny zany tokony hita taratra eny ny sainam-pirenena malagasy kanefa na izany na tsy izany dia isy any ireo point de vente zany eny amin'ny grande surface any amin'ny foibean'ny fédération malagasy rugby any Mposara ivarotana izany akanjo zany. Fanontaniana farany André Matofoloha makaiza ianao amin'ity fiadinany tompon-daka eran-tany ity izy ny ekipe eritreretinao fa mety androbaka an'izany satria dia ao anatin'izany tsika amin'izao fotoana izao raha ny tena izy aloha ny Brésil satria zao ny antony dia zao reo mpilalao reo zany dia tsy maintsy anao zay farahiriny reo androbahana an'io satria inareo mahafantatra tsara fa misy eo ambadiky le zao lalao mondial zao zany le olona zay manohatra ny lalao mondial io noho ny problème ara-sosialy any amin'zareo ary hoetiny le équipe-pirenena zany hoe porofona zany fa ity baolina kitra ity no anisany nampisongadina ny Brésil teto amin'izao tontolo zao. Farany dia zay ny farany ny matofoloha ty zao nentinao ty amin'ny ty fangaro nanao défi mihitsy nanao hoe niaraka amin'irety baolina be dia be retina hoe dia nitondra ny baolina rugby ihany koa ianao iny zao izy ty ve zany ny ballon de match amin'io kanina io tony zany ny ballon de match tony Gilbert daholo zany zao ny ballon de match amin'ny
lalao iraisam-pirenena zay karakarain'ny RB ary satonanyity baolina ety an-tanako ty zany satonany ballon de match amin'io fotoan'io zany. Isorana betsaka ianao andriamato filohan'ny fédération any vahiny teto amin'ny fandarana mahery sy ny vondrona matv moa dia miara-miasakaiky amin'ny fédération malagasy nitaranjabola lavalava amin'ity famitana ny kanina ity mbola lavalava ny fotoana iresantsika ty tontolo ny fandraisantsika ity ka dia mametraka ny veloma mandram-piona aminao indray. Mametraka veloma aminareo dia mbola manetana foana ny ity baolina lavalava sy ny vahoaka malagasy mba horinan'ny mapida Madagasikara amin'ity kanina 2014 ity sady éliminatoire coupe du monde andehanantsika ho an'ny Londres.